dia afaly miarabantsika izay mpanaraka nyity serasera 3 minitra ity indray ary manasanao hatrany anaraka raha ohatra moa ka tianao ny ahazo filazana isaky ny misy an'ity serasera 3 minitra ity dia azonao tsindrina ilay hoe subscribe eto ambany eto. Ny zavatra ho lazaiko androany dia mikasika indrindra ny lalao-kanety be izay iarabana ny ekipa malagasy nahazo ny tompon-daka eran-tany. Efa enoeno ihany lazan'ny ekipa malagasy dia voaporofo tanteraka izy zany zao fa tompon-daka eran-tany malagasy tamin'ity indray mitoraka ity. Betsaka ny zavatra azon'ny malagasy tompon-daka ohatra zao ireo sport fanatanjahantena madinidinika fa nisy vitsivitsy izy ny kickboxing, ny boxe chinoise ary androany zao ny kanety be. Mahafinaritra zany ary arabaina izy ireo raharosoa azy amin'ny hatramin'ny farany fa ny eritreritra kely tianao ampitaina angamba dia hoe ary maninona ary sika raha ohatra ka mba miova taranja amin'izay. Betsaka ny fanatanjahantena tahaka ireny no azo isika laharana ambony sy toerana ambony kanefa ireny fanatanjahantena mampahalaza antsika ireny dia kely ny vola miasa, kely ny vola tokany fanjakana ho an'ny federasiona sy ho an'ny mpilalao. Tsy misy ny fanofanana betsaka, tsy misy fanohanana zany ireo ankizy sy ireo tanora izay mandeha amin'ireny taranja-panatanjahantena ireny fa ny ankamaroany vola dia any amin'ny lalao baolina kitra izay hatramin'izao aloha mbola tsy hita hoe tonga hatraiza, any amin'ny fanatanjahantena hafa izay tsy dia mampalaza ny malagasy kanefa betsaka loatra ny vola miroatra any dia manjary miezaka mandeha makany ny tanora sy ny mpitia fanatanjahantena. Angambany izay angambany zavatra anankiray tokony hojerevan'ny fanjakana mihitsy ary tsy tsika ny voanao an'izany fa ny any Kanada zao dia efa betsaka mihitsy ny fanatanjahantena izay adaboko ry zareo fa miditra amin'ny zavatra hitany fa mampahalaza azy izy. Anisan'izany ohatra ny lalao baolina kitra taranjam-behivavy dia ry zareo moa zany dia tsy manome vola firy ny taranja lalao baolina kitra ho an'ny lehilahy satria fantany fa tsy ho tafita amin'izany izy fa ho an'ny vehivavy no tena ataony. Dia toy izany tokony atao rehefa hita hoe misy taranja-panatanjahantena anankiray izay nahazoana vokatra kokoa dia iny no tokony tohanana ary mino fa miombo-kevitra amiko ianareo na amin'ny tokony anampiana betsaka kokoa ity taranjan'ny kanety be ity. Izay ny resaka natao androany fa dia misaotra antsika naharitra ny enatra amin'ny farany dia manaraka indray tsy fantatra raha pitso afaka pitso na amin'ny fotoana manaraka misaotra antsika rehetra.